Ny faharoan'ny volana septambra 2024 tokony ho tamin'ny mita tao vovonana ora any an-toerana no nahatsikaritra fiaingan'ny sambo hafahafa heverina fa mitondra rongony mahery vaika tandrify tao amin'ny farin-dranomasina iraisam-pirenena na haute mer ao Caraïbes ny sampampitsiklovana amerikana. Sambo aingam-pandeha no voatsikilo, voalaza fa nivondrona train d'Arawa na le train d'Aragua tambajotra tsy maty manota vénézuélien no tompony. No amarin'ny amerikana tamin'ny alalan'ny fiaramanidina mpanao fisafona an-dranomasina P8 Poséidon ny lalana sy ny mety hoentana entin'ny sambo ahihina sady arahana mivantana tao anatin'ny sambo-piady amerikana iverina ho USS San Antonio manana misily voarafitra AESIS miantrana ao amin'ny farin-dranomasiny Amerika Latine. Minitra vitsy taorian'izay raikitra ny daroka misily Tomahawk voabaiko sy arahana amin'ny radar mandra-pilatsahany tandrifin'ny sambo aingam-pandeha izay lazaina fa mitondra drogue na rongony mahery vaika. Nandritra izany dia nisy drone manokana ihany koa nakahoronan-tsary haseho an'ny filoha Donald Trump ary naseho ampahabe maso nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Nambaran'ny filoha amerikana fa sambo nitondra rongony mahery vaika no nidaroana niaraka amin'ny jiolahy efa voatily 120 tao anatiny. Nilaza hatrany izy fa tsy nisy miaramila amerikana voakasika na naratra nandritra ny fifandonana. Nanameloka sy nisokajy ny tranga ho fanafianan'ny firenena ny filoha Nicolas Maduro niapanga ny Washington izy fa mamorona ny tsy misy amin'ny resaka fanondranana rongony mahery vaika mba hanamarinany ny fanafiana ara-miaramila efa tiankatao.